mianatra eo tongotrao. Faly miarabanao natratra ity fotoana ny sabata ity. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana manokana izay ianarantsika eo an-tongotry Jesosy. Koa faly miarabanao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Andeha isika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao nomenao ity fotoana ity izahay. Ampombainay ny fanahinao masina mandritra izao fotoana rehetra izao. Ary raha hianatra ny teninao izahay to, dia aoka ny fonay mba ho tany lonaka aniriny ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha isika hitravetrany eo amin'ny tatra maneran-tany. Nanaovany zavatra rehetra ny valinaretina Covid-19 ho an'ny ady raha. Ny tombo ny filan'ny olona, ny fiboana sy ny tsy fahafahana mivezivezy sy ny fanerasera, ary indrindra ny fanahiana dia nitahaka fanovany fomba fisainana sy ny fomba hamalina ireo fehikana eo amin'ny mahaolona izay tsy mbola nisy toy izany.
nanangana vondrona mpiasa manokana avy hatrany ny adra izay mambra avy amin'ny faritra rehetra maneran-tany no nandrafitra azy mba ahafahana mamoaka ny zava-misy marina maneran-tany ary mba ahafahana mametraka fomba fiasa hoentina miatrika izany koa maneran-tany. Niara-niasa tamin'ny fiangonana sy ny rantsany maneran-tany ny adra mba hatratrarina misimisy kokoa ireo mpiara-monina manerana an'izao tontolo izao. Rehefa nanomboka ny seho ny fandravanana teraka amin'ny valinaretina, ny birao ny ady raty Afrika dia niara-niasa tamina sampana miadidin'ny vehivavy sy ny sampana tanora tamina firenena miisa 12. Tanjona dia mba hanampiana ireo mpiara-monina tsy ho tratry ny anoanana mandritra amin'ny valanaretina. Rehefa nandinika ny ady ra sy ny fiangonana dia niara-niasa anofana vehivavy sy tanora amboly amina zaridaina maharitra. Ireo nandray fifanana ireo kosa indray avy eo no ampianatra ny mpiray monina sady anome azy ireo masom-boly sy fitaovana. Mampianatra ihany koa ireo fihetsika sakana ho fiarovana amin'ny Covid-19. Tany Uganda zao dia nisy njoro vavolombelona hoe navokatra legioma ampy tsara ho an'ny ankonany ary mbola nanana ambiampy izay nozaraina tamin'ny mpifanolo-bodirindrina sy mbola nahazahoan'ny vola ihany koa. Ny fahombiazan'io tetikasa io no nanosika amin'ny fiangonana n'olona tany ho an'ny adra mba hananganana tetikasan'ny fiangonana natao ampianarina sy hanofanana olona maro amin'ireo taona maro avy. Tany Zambia, ireo tanora dia nampianatra ireo vehivavy ny fomba ampienana ny fiatraika amin'ny valinaretina sy ny loza tampoka. Ireo vehivavy kosa indray no mampianatra ireo tanora ny fomba fikarakarana sakafo ara-pahasalamana ka ireo vokatra izay notazana avy tao amin'ny zaridaina ny arahana anam-boly no nampiasaina tamin'izany. Vetivety dia noarina ilay tanjona napetraka dia ny hanofana olona zato. Anarivo zao nefa nahavita tena ra-tsakafo. 20 tapitrisa eo ny olona karakarain'ny adra amina firenena 770 tamin'ny taona voalohany nisy ny valanaretina. Ankehitriny dia miara-miasa amin'ny fiarahamonina izy, ny amin'ny dingana manaraka dia ny fiarenana. Manerana izao tontolo izao dia misy ireo afaka misitraka sy manao vaksiny adina amin'ny Covid-19. Misy koa nahazo fitaovana sy fiofanana ahafahany manana asa maharitra hamelomana ny ankonana. Rehefa niakatra be tampoka nisan'ireo olona tratran'ny Covid-19 tao Inde sy ireo firenena manodidina azy ao Azia Atsimo dia niara-niasa tamin'ireo toeram-pitsaboana adventiste tany amin'ireo faritra ireo ny adra. Ny tombo ary betsaka ny filana oksizena tany amin'ireo toeram-pitsaboana koa dia nampitao milina mpamokatra oksizena ny hôpitaly adventiste Metas ny adra. Nafahan'ny hôpitaly namokatra oksizena ho azy manokana izany milina izany nandritra ny valinaretina sy ny hoavy izay mbola ilana azy. Mbola anampy milina enina fanampiny ho an'ny Inde ihany koa ny adra ankehitriny. Miarabantsika rehetra, ito ilay milina mpamokatra oksizena nanome ny adra. Misaotra ny adra izahay ny amin'ny nanomezany sy namaliny izay ilainay. Ny firenena manontolo mihitsy no iaran'izay tsy fampiana oksizena izay ary ao anatin'ny hôpitalintsika. Izany indrindra no isaoranay ny adra. Misaotra adra. Jesosy dia nilaza fa raha ho avy amin'ny voninahiny izy dia ilaza amin'ny marina hoe nona dia omenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny dia nampetranonareo, ny tanjaka dia notafianareo, narary dia notsaboinareo, tany amponja dia novanginareo. Azaika aminareo marina tokoa izay natonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo natonareo tamiko. Mateo 5:20, ny 5:5 ka hatramin'ny 7. Ny ampahany fanatra tolotrareo an'ny tetikasa dia nampy ny asan'ny adra. So
betsaka amponaya irateny avy amina itoetra betsaka amponaya. faly miarabana ankizikely rehetrarehetra indrindra ny zazamonono satria tonga eo amin'ny fotoana famerenana ny lesony zazamonono indray tsika zao mahafinaritra angemy any lesony fa andehtsika alohan'izay aloha dia andaotsika ifampiarahaba dia ivavaka dia anao lesony ao ary isa 2 3 manaona falitafaona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara ny zazamonono salama koa ny ankizikely salama koa dadasineny taotsika ry aloha amerina ny lesona fafiry moa tsika zao lesona faharoa lohateny makany ampiangonana i Jesosy averina hoe makany ampiangonana i Jesosy tsy anjery andeha isika ho any an-tranony Jehova andeha isika ho any an-tranony Jehova efa manomboka mahay ny ankizikely araka ny hitantsika rakizy Jesosy dia tia makany ampiangonana ohatrantsika ihany koa ho any ampiangonana tsika rehefa avy eo fa tany ampiangonana rakizy Jesosy dia nanaohatra ny nataon'ireo raby ireo inona moa ilay baiboly zareo horoana taratasy ohatran'izao zany horoana taratasy zany dia nalain'i Jesosy koa rakizy ilay baiboly horoana taratasy dia nosokafany dia novakiny satria ino moa ilay atao any ampiangonana aloha inona moa ny atao rehefa any ampiangonana mihira dia mivavaka dia mamaky baiboly dia mihaino toriteny tena na ohatr'izany koa i Jesosy nosokafany Jesosy ny baiboly horoana taratasy dia novakiny dia izao rakizy novakiny tao ino tsara nge ny fanahin'i Jehova no ato amiko avereny hoe ina hoe ilay novakiny ny fanahin'i Jehova no ato amiko bravo mahay mamerina ny ankizy dia mbola notohizan'i Jesosy indray hoe izaho no lazaina amin'izany ahoana hoe ozy izy novakian'i Jesosy izaho no lazaina amin'izany dia nahorin'i Jesosy indray ilay baiboly horoana taratasy dia nampiriminy Jesosy rehefa vitany izay dia nitsiky tamin'ny olona rehetrarehetra izy satria faly loatra fa namaky baiboly izy ary nihaino ny olona rehetra mahafinaritra rakizy ny makany ampiangonana mihira mivavaka mamaky baiboly ary mitsiky amin'ny olona rehetra iza reny mba ankizy amaky baiboly any ampiangonana tsy mbola mamakytsika fa mbola mihaino izy ary ny ankizy hihaino tsara ny ampiangonana amin'ireo zazamonondreo tsangano hoe ny tanana misy manangan-tanana be dia be bravo mihaino tsara ary dia rehefa mihira koa dia mihira tsara dia rehefa mivavaka dia mivavaka tsara ahoatra ny nataon'i Jesosy mahafinaritra rakizy ny makany ampiangonana satria mahafinaritra ny miaraka amin'i Jesosy izay indray ny lesitsika androany fa tohizatsika indray amin'ny heriny dia andaontsika hivavaka indray dia ny fanao veloma dia amin'ny heriny indray izany
ivavakintsika akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso vavakintsika misaotra Jesosy fa tianay ianao dia mitarika anay mandrakariva iaino ny teninao ampio zahay mba ho endry tsara misaotra Jesosy io amen tia mifanaveloma veloma veloma tia mifanaveloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany fa miomana fa handeha ho any am-piangonana zao dia tsy matititra tsony ampifaliana indray zazaboto namako niara-bako antsika rehetra tratran'izao sabata mahafinaritra izao faly sika satria nitahiny Jesosy dia andeha ho hiaraka ivavaka akambana ny tanana dia aondrika ny loha akipy ny maso Jesosy zokinay misaotra anao indray zahay fanomenao sabata fitsaharana rehefa avy notahinao nandritra ny enemana ary meo anay fanahy masina raha hianatra ny teninao zahay mba ho tonga anay zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy amen tamin'iny herinandro iny sika raiky izy dia niara-nianatra n'ilay tantara mitondra lohateny hoe sitrana ihany noho ny farany ny tsy anjery ao amin'ny tantara voalohany toko 2:15 dia haitsika rehetra izy andao hiaraka merina indray ary isa 2 3 miderany Jehova bravo anaraka ny tantara vetrany ary sika dia mipetraka tsara daholo nandeha nitaingina sambo Jesosy sy ny mpianany fa epitany ranomasiny Galili izy nisy vahoaka marobe niandry zareo teo niandry niaraka tamin'ireo vahoaka ireo koa Andre Matojairo narary mafy eny zanany kely ary tonga mba hiantso an Jesosy izy hanasitrana azy nisy vehivavy iray naniry ahitany Jesosy mihoatra nyreto olona rehetra reto narary mafy nandritra ny fotoana hely izy nandritra ny 12 taona be zao dia nandeha nanatina dokotera betsaka isan-karazany saingy tsy nisy afaka nanampy azy na re anefa izy fa afaka manasitrana ny olona rehetra hono Jesosy ny mahita azy fotsiny ny tokony ataony fantany fa afaka manasitrana azy Jesosy in'ilay vehivavy mahantra teo amin'ny vahoaka maro be nisisika tena nelanelan'ny olona saingy kely loatra izy be loatra le olona nandalo teo akaikiny Jesosy izay farany fanantenany natsotra ny tanany ary nikasika ny sombony kely indrindra tamin'ny fitafiany Jesosy taty aoriana ty izy teo no eo dia fantany fa sitrana izy samba ny teo amin'ny fiainany nandritra ny 12 taona ny natsapany tena hoe salama tsara kanefa avy eo dia nijanona Jesosy iza mikasika hoy Jesosy nanontany nieritreritra Petera naman Jesosy manokana hoe fanontaniana hafahafa koa zany marobe ny olona mandona an Jesosy eto ao anatin'ireto vahoaka marobe reto saingy fantary Jesosy ngefa misy olona iray manokana nikasika azy tsapako fa misy herin'ny fanasitranana ny ala tamiko Jesosy nanjary nangina dia nangina ny vahoaka rehetra nijerijery manodidina azy izy ireo avy eo dia iny vehivavy mangovotra matahotra niantoraka teo amin'ny tongotra Jesosy teny olazainy tamin'i Jesosy fa izy no nikasika azy teo ary sitrana izy avy eo dia nisaotra an Jesosy tamin'ny fanasitranana izy nitsikitsiky ery Jesosy tamin'izay faly loatra hoy Jesosy satria sitrana ianao satria koa nino ianao fa afaka manasitrana anao mandeha any amin'ny fiadanana hoy Jesosy taorianan'izany dia fantatra ilay vehivavy fa sitrana izy satria ninon'i Jesosy azonareo an-tsaina ve ny mety ho fifalian'ilay vehivavy nankalaza an'i Jesosy izy satria mihevitra azy izy ary nanasitrana azy
amin'ny fofen'ny fifaliana indray raka izy no iara-bako anareo tratry ty sabata mahafinaritra ity iaraka merinety ny loha hevitra fafito isika izay manao hoe tafavoaka avy tao andafaky ny lihoana ahoana tsara hoe tafavoaka avy tao andafaky ny lihoana ny andalan-teny fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Daniela toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo manao hoe ary Andriamanitra naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavany lihoana andenge rahantsika mamekiny ary Andriamanitra naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavany lihoana Daniela toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo ny afatra tiany Jesosy ampitaina amintsika ankizy indray amin'ity sabata ity araka izany loha hevitra mahafinaritra izany dia izao hoe miteran'Andriamanitra tokoa nge-tsika rakizy rehefa mivavaka aminy ka mahandry ny valim-bavaka izay omeny antsika ka dia ireny Jesosy itsika mba ho ankizy tia mivavaka ary anapaharetana eo amin'ny fiandrasana valim-bavaka amin'ny fotoana izay anendren'Andriamanitra izany ka mirary ianao indray ary izahay ahita fisy fafinaretana eo am-panarahana ny famtinana ny tantarantsika dia meno finaritra ary dia mitompy hitanao manokana amin'izany. Tsy nahazo ny dera amin'ny toerana izay tian'ny olona amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana sasany eto an-tany rakizy. Ny tantara ara-baiboly hodiniantsika an'io dia tahaka izany koa. Nilaza izy fa tsy afaka mivavaka amin'Andriamanitra ny olona andao ho jerentsika izay nataony ary izay nataon'Andriamanitra teo anatrehany izany. Niazakazaka nakany amin'izay toerana ahitany ny varavarankelin'ny Daniela ny akamaroan'ireo gouvernoura amin'ny mpanjaka ny andro tamin'ny mpanginana rakizy. Efa voasonisy voaisy tombokase izao ny lalàn'izy ireo. Mandidy ny vavahana mpanjaka irery ihany mandritry ny 30 andro. Mbola hivavaka amin'Andriamanitra ny lanitra ihany ve i Daniela? Tsy andron'izy ireo ny hatratrarana ny Daniela andika ny lalàna. Farany io, antony farany hitarainantsika any amin'ny mpanjaka ny amin'ny Daniela. Tsy niandry ela ireto gouvernoura ireto. Fantatry Daniela tsara fa efa nampiarina izao ilay lalàna mandidy ny hivavahana amin'ny mpanjaka irery ihany ary azony tsara ny antony namoahana ilay lalàna. Fantany tsara koa fa hiezaka ny hamandrika azy ireo gouvernoura efa nifidy ny hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana nefa izy rakizy na inona mitranga. Fantany tsara fa tena ilainy ny miresaka amin'Andriamanitra indrindra fa amin'ny fotoana io. Tsy misy lalàna na inona izany na inona nataon'olombelona ahasakana azy tsy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Noho izany dia nakeo am-baravarankely toy ny fanaony ihany i Daniela. Nosokafany izany ary nandohalika ny vavaka izy. Io, tratra tsara mihitsy. Hoy ireo gouvernoura pitsikilo tamin'ny feo enjana nefa moramora. Tazan'izy ireo Daniela niresaka tamin'ilay namany akaiky azy indrindra. Izay tsy iza fa Andriamanitra. Nitsikilo an'i Daniela nandritry ny tontolon'ny andro izy ireo, ny ampitso vao maraina be dia lasa niazakazaka nakany amin'ny lapa izy ireo. Ho ela velona ny mpanjaka, mofy ianao tsy nanao lalàna ho an'ny olona rehetra mba hivavaka aminao irery ihany mandritry ny 30 andro. No jeren'ny mpanjaka ny tarehan'ireo olona nanoloana azy. Tsy karo fa nanana hevitra-dratsy ireo ka nanorisory azy izany. Or mpanjaka Darius nahita olona izay nandika izany lalàna izany. Nivavaka tamin'Andriamanitra ny Daniela, tsy indray mandeha fa intelo omaly. Azo ny mpanjaka amin'izay rakizy ny antony nanahiratsana n'ilay lehilahy rehefa nasiana tombokase ny lalàna. Hitany fa voafitaka izy kanefa tsy misy azony atao intsony ankehitriny. Lalàna izay nataon'ny mpanjaka dia tsy azo ovana. Sady nalahelo mafy ny mpanjaka Darius no nanome baiko ny anipazana ny Daniela ho ao amin'ireo lihoana. Hamonjy anao anie ny Andriamanitra ry Daniela, hoy ny mpanjaka. Tsy nahita tory ny mpanjaka ny alininy. Rehefa niantefa tamin'ny rindriny lapa ny tara-masoandro voalohany dia niazakazaka nakany andafaky ny liona izy. Ry Daniela, velona ve ianao? Nanavitra anao ve ny Andriamanitra ao? Avy ao andafaky ny liona Daniela no namaly tamin'ny mpanajana na hoe ry mpanjako, ho ela velona anie ianao. Naneraka ny anjeliny ny Andriamanitra, nanakombona ny vavan'ny liona ka tsy nandratra ahy.
velona izy hoy ny mpanjaka Dariosy ny kika mafy. Mahafaly izany ry zareo fangana nareo esory avy tao i Daniel hoy ny mpanjaka toa anaty tsary tena ho maivamaivana ery. Nahita ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny ireo olona nanodidina ny Daniel satria natoko tamin'ny fotoam-bavaka nataony isan'andro rakizy izy. Hitan'izy ireo fa ny Andriamanitra Daniel, ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mamaly vavaka. Fantatry Daniel tsara fa matoky Andriamanitra na inona zavatra mitranga. Ahoana kosa ny aminao tahaka ny Daniel koa ve dia afaka maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny manodidina anao ianao amin'ny alalan'ny fotoam-piderana ataonao ampatokiana matoky fa miaino sy mamaly ny vavaka ataonao Andriamanitra. Azonao itokoa ny Andriamanitra na inona mitranga. Mbola miarabantsika tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika hiaraka mitina indray isika hoe inona zavatra hitantsika nandritry ny herinandro. Lesona faha 7 ihany koa isika dia andeha averintsika miaraka ary ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona faha 8 tsy izy ireo no izy. Tsy anjerintsika raha ondrina ahoana ny anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izay. Ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao. Anantona n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba izay rehetra ao anatiny. Asan'ny Apôstôly 2:12 andininy 5:12. Izay tsy anjerintsika somary lavalava ihany kanefa inoko fa nanao ezaka daholo isika tsirairay. Inona raha zavatra hitantsika indray nandritry ny herinandro iny. Talohan'izay aloha dia hitantsika fa izay toerana rehetra ny asan'ny Paoly nitoriany ny filazantsara izany hoe izy Barnabasy niaraka dia misy ny nandray misy ihany koa tsy nandray mihitsy ary matetika ireo mpitarika jiosy no tsy nandray sy nanakorontana. Noho izany dia nanapa-kevitra izany Paoly sy Barnabasy fa andeha any amin'ny toerana tsy misy Grika dia tany Listra izany no nalehan'ny zareo tamin'izay. Rehefa tonga tao izy dia zavatra mbola tsy faheno ny reto olona reto mihitsy ny zavatra noresahany sy zavatra nitoriany. Araka mahakely an'ilay tanàna moa tsy misy zavatra mahaliana matetika ao dia tonga daholo ny vahoaka nanatrika sy nieno ny zavatra lazain'ny Paoly sy Barnabasy satria zava-baovao an'izy ireo izany. Tsy vonona ny andray ny afatra izay nentin'ny Paoly sy Barnabasy izy satria manana ny andriamaniny izy. Ny azy dia ny andriamanitra Jupiter sy ny Mercure izany no andriamaniny ary nanana tempolo ho amin'izany izy. Tsy vonona ny andray izy kanefa izao rehefa tonga teo amin'ny loha hevitra ny hoe andriamanitra mpanasitrana dia nanasitrana lehilahy iray i Paoly satria araka ny fanaon'izy ireo dia Andriamanitra moa dia manohana ny asan'izy ireo mandrakariva amin'ny alalan'ny fahagagana dia nanasitrana lehilahy malemy anankiray i Paoly. Rehefa sitrana io lehilahy io dia nanomboka taitra ny vahoaka. Tena Andriamanitra ity ozy izy. Andriamanitra tonga eto, tonga olombelona indray ozy izy ny Andriamanitra. Izao tokoa mantsy ry tanora namako. Taloha dia nanana lovatsofina reto Grika ireto, nanana tantara manao hoe efa tonga tao amin'izareo ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tamin'ny endrika olona izany hoe ny Andriamanitra Mercure sy ny Andriamanitra Jupiter. Dia tonga tamin'ny endrika olona hono fa tsy nandray mihitsy hono ny mponina tao afa-tsy mpivady antitra izay ihany. Dia novonoiny daholo ny olona tao afa-tsy ilay mpivady nomeny soa. Dia natahotra izy ireo hoe mbola hiverina ny tantara araka ny lovatsofon'izy ireo manko izany Dia rehefa nahita ny fahagagana nataony Paoly sy Barnabasy izy dia nataony hoe reto indray ilay Andriamanitra. Dia nanaovany sorona lehibe izy. Niezaka ny hanao fety sy hanolotra fanomezana no dia rainy sy no indray i Paoly sy Barnabasy satria nataony hoe reto no Andriamanitra. Tena hita hoe samihafa tamin'izay toerana nandehanan'ny Paoly ny zavatra niseho teto satria ny dera sy ny voninahitra dia nomenana izy ireo indray.
ho an'izy mirahalahy nefany a dia tsy nyraisinao anazy ny voninahitra na viliny mandrakariva teo amin'ilay andriamanitra mpamorona sy mpanasitrana ny voninahitra satria izy irery any a no nahatonga n'izao fanasitranana izao. Vao maika nampianarany Paoly sy Barnabasy a ny momba an'Andriamanitra ny toe-javatra ary ny teny mihitsy Paoly sy Barnabasy aza manao an'izany tsy izahay no nahavitan'io olombelona tahaka anareo ihany fa Andriamanitra nanao azy tamin'ny alalanay fotsiny ihany. Tamin'ny alalan'izany toe-javatra izany a no nahatonga ny mponina tao amin'ity toerana tao Listra ity a iankohaka sy hanantona an'Andriamanitra. Hitantsika ary izany tao anatin'ny lesoniny fa rehefa Andriamanitra tokoa no omentsika voninahitra dia mianatra ny miankohaka amin'ny ihany koa ny hafa. Mampianatra antsika ary ny lesona izany fa ny fanompoana ataontsika dia afaka hitarika ny olona hanompo an'Andriamanitra. Ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny zavatra amin'ny fahombiazana izay azontsika dia hitarika ny olona hanome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa ary iankohaka amin'Andriamanitra. Hanampy antsika ihany koa mba hanapa-kevitra mba hidera sy hankalaza n'ilay Andriamanitra izay nanome antsika ny fanomezam-pahasoavana, nanome antsika ny zavatra rehetra, nampahomby antsika ary ninona zava-miseho dia omentsika azy tokoa ny voninahitra. Sady izany ry tanora namako. Izay indray ary ny amin'ny lesoniny mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray ary.
faly miarabanao nahatratra ity sabata masina ity mirary ihany koa ny fitahian'andriamanitra ho aminao a ka sabata feno an'izany fitahiana manokana avy amin'andriamanitra izany any ity androany ity ho anao sy ny ankonanao tahaka an'ireo izay efa niarana merindesina teo alohantsika dia tonga amin'ny lohahevitra fahafito tokoa isika ary izay no iarahana mamerina amin'ity androany ity ny lohahevitra fahafito izay niarahantsika nianatra tanatin'ny herinandro iny dia manao hoe tsy ampy ny fahalalana fotsiny tsy ampy ny fahalalana fotsiny io lohahevitra fahafito io dia tao amin'ny Jakoba toko 4 dia ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20 no niarahantsika nandinika mba ho fototra izany fiaraha-mianatra izany. Ny Jakoba toko 4 moa dia manana lohateny manao hoe anatra ny amin'izay mety ataon'ny mpampianatra indrindra fa ny tsy anontany amin'ny lelany ary ny toetry ny fahendrena avy any ambony dia iry tapany farany amin'izay lohateny izay iry no niarahantsika nianatra tao anatin'ity herinandro ity satria dia niresaka ny amin'ny fahalalana feno fahendrena ny epistilin'i Jakoba ho antsika tsirairay avy. Anisan'izay hoe amaritana ny hoe mahazo fahalalana ny fahafantarana ny zava-misy na ny vaovao izay mitranga ary amantarana ny olona iray izay mahafantatra tokoa izany ny hoe maharaka ny zavatra misy izay. Ny fahendrena kosa dia ny fahaizana mampiasa n'ireny fahalalana izay azo ireny fa araka ny tokony ho izy izany hoe amin'ny fahaizana mandanjalanja tsara, amin'ny fahaizana mijery ny tontolo-kevitra manontolo, amin'ny alalan'ireny lesona ny raisina avy amin'ny fanandramana indrindra izay nataon'ny tena manokana ireny dia izay no atao hoe fahendrena. Dia tao anatin'ity taridalana ity dia hitantsika fa nitsindrian'i Jakoba tsara fa hoe misy karazany samihafa ny fahendrena ary ny karazam-pahendrena izay resahany dia hita eo amin'ny fiainana. Tao anatin'ny taridalana no niarahantsika nahita fa hoe na dia miresaka ny amin'ny toetra hafa izay mampiavaka ny fahendrena azy Jakoba any amin'ny andininy sasany izany ao ny epistiliny io dia ny resahany voalohany izay ny fantohana eto dia ny fahalemen'ny fahendrena. Fahalemem-panahy ilay resahana fa tsy hoe fahalemena ilay hevitra mihiba fa ny fahalemem-panahy ny fahendrena satria raha tsy fehezan'ny fahendrena tokoa ny fahalalana dia mety ho tonga amin'ny zavatra ratsy indray, mety ho tonga mora foana amin'ny avinavina ny olona lasa manome lanja ny tenany manokana dia diso tanteraka izay ka hitantsika tanatin'ny herinandro ary fa tsy mitovy ny fahendrena rehetra kanefa tsy tokony hanjavozavo amintsika kristianina ny makasika an'izay ny maharatsy sy ny mahatsara an'izany fahendrena izany dia izao ny voany ihany no ahafantarana azy. Tao anatin'ny taridalana dia nianatra isika hoe fa inona marina ary ny atao hoe fahendrena indrindra raha ny fahendrena avy any ambony. Raha ny fahendrena avy any ambony araka izay niresahan'ny taridalana tamintsika aloha dia fahendrena madio, tia fihavanana, fahendrena mandefitra, mora lahatra, be famindrapo, be voka-tsoa, tsy miangatra ary tsy metsara ivelatsia ka zasenao andeha tsy anao an'izany zavatra ny tanysaina izany ho tahaka ny hoe ampiasaina mba hahatonga antsika hanana fahendrena fa kosa angataka amin'Andriamanitra dia mba hanana an'ireo toetra izay ny tanysainareo isika vokatry ny fahendrena avy any ambony izay angatahantsika amin'Andriamanitra. Ny tena zava-dehibe ry namana dia ny fampiarantsika an'izay resahan'ny taridalana amintsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka Andriamanitra no manome antsika ho fanatanterahana an'izany resahan'ny taridalana amintsika izany. I Jakoba amin'ny toko 4 amin'ny epistiliny io dia ny mamarana amin'ny fehezanteny manao hoe ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana dia izany no nentiny hanampiana antsika hatakatra ny famakafakana ny tiany hahatongavantsika ny amin'ny fanampiana izany amin'ny torohevitra, torolalana, ny lesona izay omeny ao amin'izay epistily izay nosoratan'izay ka izay mampandroso ny fihavanana izay misy karazany vo afafy ary mamoa fahamarinana izay vo izay dia izay no irina mba hoe hiainako sy hiainana koa fa ny fahendrena avy any ambony ihany mantsy no ahafahantsika manatanteraka an'izany ary ny fahendrena avy any ambony dia marika hamantarana ny famatorana ara-panasy ny fahendren'ny olona iray amin'ny fampihavanan'ny olona, amin'ny isian'ny fiadanana ary amin'ny fitiavany fihavanana dia raha mitondra n'izay vony fahamarinana izay zasainao dia izay no ahitana hoe ny vony ihany ny ahafantarana azy manana ny fahendrena avy any ambony ve sa manahoana
fa mitako fotoana ny voafafika nefa raha ohatra ka avy any ambonin'ny fahendrena nanaovantsika azy dia azo antoka ny vokatra izany. Farany rehefa niara-nianatra isika dia natoro ny taridalana antsika fa raha mahatsapa ny filana fahendrena fa ny ambony tahaka ny Solomona tamin'ny fahatanyrany isika tanora zokiny rehetra dia isika ihany koa no mikasaka izay ampivelatra sy anatanjahana ny fahaiza manao ambony izay ananana dia hitondra vokatra lehibe sy mendrika ho hita eo amin'ny fiainantsika ary hitondra fahasambarana madio sy masina ho antsika sy ho an'ny olona maro hafa izay miara-monina amintsika. Ka ina moa ny fanirian'Andriamanitra tsy nahatonga antsika ahita ny voninahiny dia ny ahita ny hafa amin'ny alalantsika ny voninahiny koa ve mandray avy amin'Andriamanitra isika dia mizara amin'ny hafa andeha hangataka ny fahendrena avy any ambony dia sady ho feno fitahiana avy amin'Andriamanitra no ho famira-pirata ny voninahiny ny fiainako sy ny fiainanao. Mirary ny fitahian'Andriamanitra ao aminao sy ny ankonanao mirary hatrany ny ahitanao fafinaretana amin'ity sabata ity ary maniry Andriamanitra ny hitantana anao isan'andro san'andro mametraka ny mandra-peona indray ary samy tahian'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra izay tonga manaraka an'izao fandaharana izay arahantsika isaky ny sabata izao. Tonga eo amin'ny fianarana ny lesona tazana ho an'ny lehibe isika izay tonga eo amin'ny lesona fahafito isika. Kanefa amelohan'izany dia andeha isika hangataka ny faniamasina hitarika antsika eo amin'ny fahazahoana ny lesona. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, menao fotoana izay afaka hiaino anaraka izany fianarana ny teninao izany. Amelany erikary mamindrafo aminay, aoka ny fanenao masonao mba hanampy anay eo amin'ny fahazahoana ny tian'ny lesona ambara aminay. Ampio izay mba ho mpendim-pakatony ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka nefa nambara tamintsika dia mamitina ny lesona fahafito isika amin'izao ora sy fotoana izao. Ny lesona fahafito, ny lohateny dia hoe ny fanekena natao tamin'ny Abrahama. Ny tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny Genesis 15:2. Ianaran'i Jesosy manao hoe: "Aroy Abrahama, Jehova Tompo, inona no omenao aho? Fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-dranaka, ary ny ho tompony ahy dia ilay Elezera avy any Damaskosy." Abrahama tokoa no olona nanaovan'Andriamanitra fanekena faharoa raha efa hitantsika teto fa Noa no voalohany. Ny fitantarana ao amin'ny Genesis 15:2 no milaza amiko sy aminao ny amin'ilay fotoan-dehibe ny fisan'Andriamanitra ny amin'izany fanekena izany. Ahoana hoe Andriamanitra ao amin'ny Genesis 15:2, andininy fahaefatra, andeha ho raisitsika ilay tapany faharoa manao ny anaran'i Jesosy: "Fa izay ateraka ao dia izy no andovo anao." Fa izay ateraka ao dia izy no andovo anao. Ao amin'ny andininy fahafito isika dia mahita izao teny izao hoe: "Dia hoy izy taminy, Jehova io, ho tahaka an'izany ny taranakao." Raha nandeha an'izany fanambarana izany Abrahama, dia inona reny nasetran'ny Abrahama hoe nino an Jehova izy. Andinin'ny fahenina no ahitantsika an'izany. Inona moa ny dikan'ilay hoe nino an'Andriamanitra Abrahama? Ny dikany dia hoe miankina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahatanterahany teny fikasany, fa tsy miankina amin'ny fahamarinany Abrahama. Koa dia nampanaovan'Andriamanitra fomba fisoana teo Abrahama izay anehoana izany finoana izany. Ilay sorona eto hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy sy ny manaraka dia manondro ny fahafatesan'ny Kristy
noho ny fahotantsika. Manambara ihany koa izany fa fahasoavana no amongenany olombelona dia ny famarin'Andriamanitra homena azy ireo izay aseho ara-tandindona amin'ny alalan'ny sorony. Raha manaraka tsara isika ny vaky teny 1:12, ny 9 manaraka dia hitatsika fa amin'ny fiafaran'ilay fanatitra dia misy trangandavatra izay miseho. Inona no miseho? 1:10. Indro nisy fatana fahandroana mivoatsetroka sy falilo mirehatra sy izay mandeha namaky toelenan'ireo zavatra voasasaka ireo. Inona ny hevitra zany? Ny dikan'izany dia zao hoe Andriamanitra mihitsy no anolo tena anatanteraka ny teny fikasan'ny fanekeny fa omena ho an'ny taranaka Abrahama ilay faritry ny tany nampanantenainy. Hitatsika 1:20 izany hevitra izany. Raha fitinina zany dia zao hoe ny finoan'ny Abrahama dia miorina eo amin'ny lazain'ny teny fikasan'ny fanekena taon'Andriamanitra taminy. Ohatra asianao i Abrahama eo amin'ny fiainana izany finoana izany. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Abrahama sy Sarai. Fotoana teo aoriana dia araka ny vakitsika ny 1:20 dia tsy mbola nanandranaka ihany izy ireo. Very ny finoany an'ilay teny fikasan'ny fanekeny. Kivy Sarai ary nanomboka napirisika ny vadiny izy mba haka vehivavy hafa atao kibo indaminy araka ny fomba fanao fahiny. Nandritra ny fotoana izay nitsanatsanany izy ireo ny amin'ny fahatanteran'ny teny fikasana dia tsy nahevitra tamin'Andriamanitra izy ireo ary tsy niresaka tamin'izy ireo ihany koa Andriamanitra. Raha jerentsika ity fanandraman'ny Abrahama sy Sarai ity dia nanokatra olana vaovao teo amin'ny tokantranony ny tsy fampin'ny finoany. Hitatsika ao amin'ny Genesis 1:20 avokoa izany rehetrarehetra izany. Na dia teo aza ny fanadonoan'ny Abrahama ny amin'ny teny fikasan'ny fanekena dia nomen'Andriamanitra ny famantarana ny fanekena. Inona ho ianareo ilay famantarana ny fanekena? Raha niavana no famantarana ny amin'ny tsisy ny safidrano, dia inona kosa ary ny famantarana ny faneken'Andriamanitra izay nataony tamin'ny Abrahama. Araka ny 1:20 dia zao no voalaza ao amin'ny Genesis 7:20 andiny 1:20. Ianaran'i Jesosy manao hoe dia ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Mazava eto izany ny resaka fa ny fora, ny famorana ny ilay famantarana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ny lehilahy rehetra manomboka amin'ny Abrahama, ny zana, ny tarana izay rehetra an'ny Abrahama ny ao an-tranony rehetra dia tsy maintsy forana araka an'io tenin'Andriamanitra io. Ary dia ny androny ihany dia notanterahana izany famantarana ny fanekena izany. Rehefa miresakitsika hoe famorana dia misy fandatran-drao ao anatin'izany fanaovana famorana izany. Azo raisina zany ho fanaovana sorona ary isaina ho marina i Abrahama eto. Raha fitinina zany dia zao hoe fanamarinana no amarininy Abrahama tamin'ny alalan'ny fanaovana izany famorana izany. Voalaza ny lesona ihany koa fa ity fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny Abrahama ity dia manana velarany ara-panahy, velarany
fanekena mandakizay zany hoe tanteraka amin'ny asan'ilay taranaka ny Mesia dia nisorona nataon'i Kristy izay manome antoka ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mitaky izany teny fikasana izany ary raisitsika rehetra amin'ny finoana ny teny fikasana. Eto am-pamaranana dia te hilaza amintsika hoe ity Abrahama ity dia tsy hoe olona finoana ihany na ihany koa hoe olona izay mahay mandray adidy ihany, fa i Abrahama ihany koa dia olona mivavaka. Tsy mba olona mateuty na tsara laza no anaovan'ny Abrahama ny vavaka fahinanana, fa firenena tena ratsy toetra indrindra ny mponina ao aminy dia ny Sodoma. Genesis 7:20 no ahitantsika an'izany. Araka ny andininy eo ambony dia fikasan'Andriamanitra tokoa ny andravan'ny tanàna noho ny fahotana meopapana ao amin'izany firenena izany. Abrahama kosa rehetra an-daniny dia nitanao fantatra noho ny fitiavany ireo fanahy izay very. Ny toetrain'ny mpamondo no toetraina nanesika ny Abrahama, ary mampiseho amintsika izany fa ity fahinanana nataon'ny Abrahama ity dia manambara ny amin'ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay mpananana lehibe ho an'ny mpanota. Izy izay efa nanohy ny avitra ny fanahin'olombelona no mahalala ny asarobedin'ny fanahin'olona. Inona ary zany no lesona azontsika mpiaino mpanaraka raisina amin'ity fotoana ity ho antsika izay mianatra an'izany lesona izany. Ny voalohany dia zao hoe andao re mba hanorina ny finoantsika amin'izay voalaza ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika ary miaina araka ny teny voasoratra. Ny faharoa dia zao hoe tandreo miravana ny fisalasalana, fa maneho ny tsy fampin'ny finoana izany, ary manapaka ihany koa izany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary ny lesona farany dia aoka izao sy ianao hanokana fotoana izay hitondranam-bavaka ny hafa, aoka mba ho mpifona mafanafo feno fitiavana isika ho an'ireo havana, ho an'ireo namana, ho an'ireo lina, ho an'ny mpiarabelona amintsika izay ao anatin'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny fahotana. Aoka isika tsirairay avy mba hanao tahaka an'izany fanandraman'ny Abrahama izany. Koa izay zany ny lesona izay azo omenantsika indray tamin'ity fotoana ity. Koa dia andeha isika hanaraka, andeha isika hiroso ao amin'ny fanangonana ny fanatitra ny sekoly Sabata. Andesika hivavaka ho an'ny lesona teo rainay izay ny an-danitro mangataka ny fanenao masonao mba anampy anay, mba ampiatra ny lesona tamin'ity fotoana ity. Ka izay tsirairay avy dia tsy ho mivavaka ihany, fa eo ihany fa olo finoana ihany koa arampio izay mba tsy ho atako anatin'ny falasalana satria maneho ny tsy fampin'ny finoana izany. Engany Tompoandriamanitra izao mpiaino izao dia mba ho isan'izay miantehatra mandrakariva aminao ary andray ny teny fikasana amin'ny finoana tokoa izay satria tanteraka ao amin'ny Kristy izy ireny. Dia hipetraka aminao ary mitoy amin'izao fandarana izao, aoka ianao hiara-dalana amin'ny mandrakariva.
amin'ny anaran'i jesosy amen. dia makasitraka antsika rehetra dia nanokana fotoana enona iny lesona eny. Sonantsika manaraka dia amin'ny folo sefany eo indray. Akasitraka tompoko. mianatra eo tongotra